ampianatra ny olon-diso ny lalanao ary faminaniana ny amin'ny fitoriana ny filazantsara. Zany no anasan'ny Mpanao Salamo anao indray amin'ity androany ity. Miarabantsika rehetrarehetra tafahona somatsara indray tafaraka indray amin'ny fiarahana mandinika ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy mandrakariva no anonako ny fiadanan'ny Tompo anao sy ny ankohonanao. Ny faniriana dia engany mba hitondra soantsika mandrakariva ny fandinihana ny tenin'Andriamanitra. Ndeha hiaraka hivavaka isika. Rainay eo izay ny an-danitra, misotranao izahay no fitantananao anay, ka tafahona somatsara indray izahay andinika ny teninao. Mamela ny heliko kay Tompo ary aoka ny fanena masina kosa no anjaka ty amponinay. Peraka pelatananao ary zao fotoana izao, mba mba ny fitantananao minaran'i Jesosy. Amen. Ry mpiara-midinika namana, taorian'ny nisehon'ny Jehova tamin'ny Isaia mpaminany, tamin'ny fahitana momba ny sisa fiandrianana, dia hitantsika tsara fa voalaza fa afaka ny hilony voavelany fahotany. Ary dia sa izy ny teny taoriana zay famelan-keliko izay, inty aho, irao aho. Zany hoe, vao vita ny fihavanana amin'Andriamanitra, dia vonina hiasa ho azy ny mpaminany Isaia. Tahaka izany koa Davida ao amin'ny Salamo faraky amby 50. Salamo faraky amby 50, ka ny 107 sy ny 105, dia hoy izy hoe, fahatsaroko ny fahadisoako ary eo anatrehako mandrakariva ny fahotako. Indro tamin'ny heliko no niterahana, ary tamin'ny fahotana no torotoroninahay ny reniko. Tsiraray avy dia samy mpanota, samy tsy mendrika. Ny Salamo fa 440 moa dia milaza izao teny izao mihitsy aza ny Mpanao Salamo. Salamo fa 440 ka ny 107 dia hoy izy hoe, samy efa nivily izy rehetra ka tonga vetaveta avokoa. Tsy misy manao ny tsara na dia ray akory aza. Samy mpanota ny rehetra. Fa ny mahafinaritra nefa dia izao, Andriamanitra afaka ny amela ny heliko ny tsirairay avy. Ary izay ny zavatra nangataka ny Mpanao Salamo, Davida, nangataka izy famelan-keloka. Manomboka amin'ny 107 ka hatramin'ny 112 dia nangataka famelan-keloka ny Mpanao Salamo. Tsika ihany koa, ry mpiara-midinika namana, ataontsika ahoana tokoa moa ny torony hafa raha toa ka tsy hananantsika izany famelan-keloka izany. Fa azontsika atao no mandray izany kosa nefa amin'ny alalan'ny finoantsika an' Jesosy, amin'ny fandraisantsika an' Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainantsika. Inona ny zavatra nitranga? Rehefa navelan'Andriamanitra ny heliko ny Mpanao Salamo, ny Salamo faraky amby 50 zany dia tandindona sahady faminaniana ho an'ny olona anankiray izay voavela ny elony ka vonina mandrakariva andehanao ny asan'Andriamanitra. Mahafinaritra ny fanambarana soratra masina, ny fanapa-kevitra niraisiny Davida. Hoy izy ny 117, dia ampianatra ny olon-diso ny lalanao aho, ary ny mpanota ampiverenina eo aminao. 115, Tompo, sokafo ny molotro mba hanambara ny fiderananao ny vavako. Zany no fanapa-kevitra izay niraisiny Mpanao Salamo rehefa nao avela ny helony tahaka ny mpaminany Isaia, manao hoe inty aho, irao aho. Ry mpiara-midinika namana, ny antsoina eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra dia midika hoe iraina. Tao amin'ny fahendreny no nanirahan'Andriamanitra ireo voavitra mba hanompa mahafeony azy ireo. Iteny amin'ity zao tontolo izao ity. Ampazava amin'izao tontolo izao ny antso farany. Zany ny iraka ampanaovina ny vahoaka an'Andriamanitra. Raha vanafantatra ny Kristy ny olona, dia niredareda am-pony ny faniriana ty ampafantatra zany amin'ny hafa. Fa efa nahita fa sakaiza malala izy, ary nahita fa Jesosy no sakaizany. Tsy azo ny idinao am-pony fahamarinana mahatonga famonjena sy fahamasinana, ary tsy azo ny atao ny angina. Ary mpiara-midinika namana,
Ny salamo faraky amby dimapolo zany de faminanina ny amby tsy maintsy hitorina ny filazantsara ary ampafantarana antsika tsirairay avy fa manan-javatra ho lazaina amin'ny hafa isika rehefa avy nanandrana fa tsara ny tompo. Tahaka nataon'ny Filipo fony izy nahita ny mpamonjy no tsy maintsy ataontsika ihany keo ho any amin'ny olokafa mba hanatonany any Kristy. Miorina amin'ny filazantsara mandrakizay ny afatry ny anjely telo. Miorina amin'ny filazantsara mandrakizay ny afatra izay tsy maintsy torintsika tsirairay avy. Maro ny olona mbola voafatotra ao Babilôna ankehitriny. Maro ny olona mbola mikogo amin'ny Babilôna ankehitriny. Miandry ianao mampianatra ny olona ny fahamarinana. Ary mpiara-midinika namana, tsy manan-javatra ho lazaina amin'izao tontolo izao isika akoatra io filazantsara mandrakizay. Zay ny antom-pisiko, zay ny antom-pisinao, zay ny antom-pisin'ny fiangonana, zay ny antom-pisin'ny vahoakan'Andriamanitra. Tsy manan-javatra ho lazaina, aza manana resaka hafa ho lazaina amin'izao tontolo izao afa-tsy filazantsara mandrakizay. Aza dino izany afatra lehibe izany. Ny bokin'ny salamo zany dia salamo fiderana no salamo faminaniana ihany keo nitoritsika ny filazantsara amin'ny olona rehetra. Malaisa fanapa-kevitra satria mino aho ho aho sy ho anao fa efa navelan'Andriamanitra ny elontsika. Ka satria voavelany eloko aho dia andeha isika hitory ny filazantsara anambarany afatra, anambarany hafa ilay filazantsara mandrakizay izay namonjena ary namonjena anao. Ny tompony omba antsika tsirairay avy. Amen. Ivavaka isika. Tompo, tehirizo antiam-ponay izany teninao izany, ary aoko tsapanay fa efa navelanao ny heloko tsirairay avy. Ka satria navela heloko izahay dia vonina kosa izahay hitory ny hafa ilay filazantsara mandrakizay dia Jesosy Kristy. Tsy manan-javatra ho lazaina amin'ny olona afa-tsy izany filazantsara izany izahay, aoka izany ary no antony resaka ahy raha mbola mivahiny ety amin'ity tany ity izahay. Amin'an'i Kristy no angatana ny vavaka. Amen.